Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandraka izay toria. Amen. Hivavaka isika. Dera laza no atolotra ianao ray zanaka fanahy masina amin'izao maraina izao. Trapamonjena no velominao indray nahazo ny famindramponao ka mitateranao tokoa le teninao hoe avaozoko isa-maraina ny famindrampoko aminareo. Sotranao zahay satria mbola nomenao ihany koa izao fotoana izao afahanay mandray ny teninao, afahanay miaino ny teninao, hitanilanila eto ambanin'ny tongotra masinao. Tsy mendrika an'izao fahasoavana izao manantona anao ray malala amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, sasao amin'ny ranao madio zahay, esoro afaka amin'ny sy fahamarinana rehetra, afahanay miazakazaka indray mandeha amin'ity tontolon'andro androany ity. Omeo anay Jesosy ny fananao mahery, fa tsy ny mofy ihany tokoa ny veloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra, fananao masina mpianatra, fananao masina mpahery, fananao masina n'olo-lalana, fananao masina mpatanjaka ny tanana miraviravy ary ny lohalika malemy, mitenena fanahy masinao mivonina ieno anao izahay. Mankasitraka Tompo. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava riavana ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiresana miaraka amin'ny fanahy masina. Ny teny izay ampahirezana isy ianao amin'ity maraina ity dia sokafantsika ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Filazantsaran'i Jesosy Kristy Tompo araka ny Lioka toko faha 7 andininy faha 1 dia aveo ho tohizina amin'ny andininy faha 5 ka hatramin'ny faha 7. Luc chapitre 19 verset 41. Ensuite verset 45 à 47. Rehefa hita izany ho vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta manao hoe: arahana anakaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy ka nanao hoe: raha mba nahafantatra mantsy ianao na dia amin'ity andro ity aza momba ny fiadanana, fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany. Ary niditra teo an-kianja ny tempolo Jesosy dia nandroaka izay nivarotra ka nanao taminy hoe: efa voasoratra hoe, ny tranoko dia tsy dia trano ivavahana, fa ianareo kosa nanao azy ho zohy fierenjiolahy. Ary nampianatra isan'andro teo an-kianja ny tempolo izy. Amen. Ray masinao, mana-masina na amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Izany teny hentsika izany no mitarika atsika amin'ny lohateny lehibe amin'izao maraina izao hoe: masina ny tempolin'Andriamanitra ka tsy azo zimbazimbaina. Jerosalema tanàna ny mpanjaka lehibe izay natao mafimanda sy tsara tarehy, dia nisy ny trano natao ho anaran'i Jehova, dia ny tempolo izany izay voahomana hatramin'ny Davida, dia ilay tempolo izay nolazaina hoe tsy ho rava, ary afa-tsy izao tanàna ato tempolo ao Jerosalema izao. Ilay tempoly izay misy an'ilay solofony Jese, ka natonga ny mpanao salamo nilaza hoe: raha tsy mahatsiaro anao aoka ny lelako iraikitra amin'ny lanilaniko, raha tsy Jerosalema no ataoko ambony indrindra amin'ny fifaliako rehetra. Jerosalema izay niobiny'ireo ziona zanakavavy, ka nolazainy hoe indro ny mpanjakanao avo anao, ary dia nioby fatratra ny ziona zanakavavy tamin'izany andro izany, ka nilaza hoe: hosana ho an'ny zanaky Davida, isaorana ne izay avy amin'ny anaran'i Jehova, hosana any amin'ny avo indrindra. O indrisy Jerosalema natao andrandraina, nanjary toerana nampitaraina, ka farana anakaiky any Jerosalema Jesosy ka nahita ny tanàna
dia nitomany azy. Fa ny nofo mampy tsy manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary ny fanohitra izy roa. Izao tontolo izao mifaly, fa ny tompo kosa mitomany. Jerosalema ao miandry mpanjaka, erany tanàna, na lehibe, na kely, samy faly te haka-ny Jesosy ataon'ny mpanjaka araka ny nofo, hihinana ny hanina, sy ampandry miadana azy. Eo ivelany kely tsy lavitra akory, ilay solofony Jese, raha vao natazana dia ranomasony nitete. Ny fahitana ny faharavana ho avy amin'ity tanàna sy izay rehetra eo aminy no nahavotona alahelo ny fony Jesosy, izay tokony ho tsy misy mihitsy raha mba ny saina ny olona izay tao anatiny, koa ny trano natao an Jehova izay sitraky ny ray hitahina ny taranaky Davida, ka nahatonga an Jesosy nitomany azy. Ary izany koa nefa dia efa nampilazaina hatrany aloha araka ny teny hoe ny firehetako ny tranonao no naharitra ainy ahy. Hoy ny mpanao Salamo 5:7. Ry Jerosalema, tao aminao ny fanantenana. Tempolo sitraky ny Jehova ho any anarany, dia trano naorina teo an-tendrombohitra fanazavan'izao tontolo zao, dia trano tempolo natao hivavahana, fa indro ankehitriny zarozohy fierenjiolahy ka mitomany Jesosy. Raha ny fanasy sy mamampy sy no tonga matsatso, inona indray no ahasira azy? Raha ny fotony aza songisongo, na oviana tsy ho valoboka ny voany, fa ny azo ratsy tsy mahay mamoa voa tsara. Inona ny zavatra nitranga? Ny raharaha ny masoana tao anatiny kianjan'ny tempoly. Varotro, takalo ade, korotana, tetsidratsy andrava fiangonany, zany rehetrarehetra izany. Ka raha tsy mpanjaka hitondra fiadanana amin'ny ara-nofo, ka raha mpanjaka hilaza ny fahamarinana sy hitondra ny olona hibebaka, dia izao ny valiny: omboy, sambory, vonoy, fa mampitabataba firenena izy. Tsy niloza ho avy ihany no nambaran Jesosy, fa ny famonjena koa izay no tanterahany. Tsy ranomaso faharesena akory sanatria, fa alahelo ity rafitra efa tsara vita, fa tsy maintsy harodana mba tsy hisy fanongoa vao azo amboarina indray. Tsy alahelo nampijoretra no sitraky ny ray, fa zanaka tsy maintsy mandeha amin'ny nanerahana azy. Ary dia niditra teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy, ka nandroka izay nivarotra. Raha tsy saronana mantsy ny vata famarana, ny jiro mirehatra, dia androka ny aiziny izy ka hazavany ao an-trano manontolo. Amin'ny hery sy ny fahefana lehibe feno fitiavana no itenenan'i Jesosy, ka nangina sy mangina ary hangina ny ao an-tempoly, ka tsy misy feo rey intsony afa-tsy ny fampianaran'i Jesosy marina. Asa lehibe ataon'Andriamanitra izany, ka mahagaga eo masontsika ny fiandohany zany anefa tsy lavitra tsika. Ary nampianatra isan'andro teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy. Io no fototra sady tena fanorenana mafy. Fa raha madio ny loharano, dia handry ho azy ny fotaka amin'ny sakeli-drano voatabataba matetika. Lasa ary ny andro, misoka ny volana, ny valombalo lary ny taona, rava tanteraka ilay Jerosalema. Tsy nahitana vato ny fangoa akory teo amin'ny tempoliny, fa Kristy mantsy
no vato no lavina ka nanangana azy ho vaovao tao anatiny hatelona. Indro eo fovoanao ry Jerusalema dia ahitana ny vahoaka mivavaka, ny tempoly vaovao naorina tamin'ny afo sy ny ra, dia tempoly voaravaka sady mihaingo fa Kristy Jesosy no fehizorony sady fahazavana hahazavany firenena dia ny tanànany mpanjaka lehibe izany miorina eo an-tendrombohitry ny Ziona. Ny endriky ny rehetra nanomanana ilay tempoly taloha dia tanteraka ao amin'ity tempoly vaovao ity, ary ny fahavalo rehetra namely ka namongomongo ilay voalohany dia samy variana sy talanjona. Koa raharava Jerusalema sy ny tempoly tamin'izany andro izany noho tsy finoany dia maika ankehitriny tokony hiady mafy niady tsara ny finoana ny tempoly vaovao. Dia isika izao zany fahasan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo hoy Paoly araka ny voalazany Korintiana 1:7-7. Fa tsy misy hoy ny tompo mahay manao fanorenana afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Korintiana 1:7-8. Aza adino hoy Paoly indray fa isika no tempolin'Andriamanitra. Koa tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra natsangana eo ambony fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Ao aminy no irafetany rafitra rehetra ka mitombo tsara ho tempoly masina ao amin'ny tompo, ary ao aminy no miaraka orina koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Hoy Efesiana 2:2-20 ka hatramin'ny 2:20. Ny vato izay nolavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'i Jehova izao ka mahagaga eo masitsika. Koa raha misy riavako malalako manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho simbanin'Andriamanitra koa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo zany hoy ny tenin'Andriamanitra koa mitandrema ary miambena ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana fa zava-poana ny anarana, aloka sy zavona ny fiandrianana, fa ny fijoroana amin'izay efa niorenana tamin'ny voalohany no hijinja ny vokatry ny fisasarana. Azy irery ny voninay ka atsika kosa ny fanajana ny tempolin'Andriamanitra. Aleluia, amen. Vavaka isika ry amana. Ray zanaka fanahy masina tsara indrindra, sotranao dia misotranao, mbola namezanao ny teny masina anoro lalana anay ka mba hitandremanay amin'izao andro sarotra izao. Mandrovo tsy mampy Satana milofo fatatra hanapotika ny tempoly masinao, hanapotika ny fiangonana masinao, kanefa ianao lay lohan'ny fiangonana efa nilaza tokoa eto ambon'ity vato lampy ity no hanorenako ny fiangonako ary vavady ny fiaina tsy hita. Tsy mba haharesy azy. Anao ny fiangonana Jesosy tahaka ny nandravanao ny fiangonana voalohany tany Jerusalema, dia mba hozany ihany koa no handravanao ny fiangonana izay tsy manana fataorana anao. Kanefa tompo, matoky tanteraka ny fiarovanao ny fiangonanao, matoky tanteraka ny fiasanao amin'ny fiangonanao, dia ilay fiangonana efa napetraka eo amin'ny ambony tendrombohitra Ziona izay tsy ho rava ny fahavalo na hoviana na hoviana, satria Kristy no vato fehizoro indrindra amin'ny fiangonana. Jesosy tompo avy any Nazareto, io ny fiangonanao rehetra maneran-tany izay mitady anao fantatra, miezaka manompo anao ary manambara ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao. Arovy amin'ny fahavalo dia tsy iza izany fa ireo jiolahy sy mpangalatra izay lazanao mierina tahaka ny lioana mitady izay arapany. Matoky tanteraka Jesosy fa mpiahy ny fiangonana ianao,
Ko ampaherezo ny mpanomponao tsirairay avy. Ka terao aminy tokoa tompo ilay tso-dranomasinao, ampaherezanao ny fiangonanao tsirairay avy maneran-tany manao hoe ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitoina ary hametsaka anareo tsy hanatsiny ao anoloan'ny voninany amin'ny andro firavoravoana ho an'Andriamanitra tokana mpamondry antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra, ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra izany ankehitriny ary mbola ho anao mandraka izay. Koa raha mita ny rano ianao dia momba anao aho ho Jehova, ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanafitra anao izy, ary raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may ary tsy rehitra aminao ny lelafo. Fa izao Jehova ny Andriamanitra dia ilay Ray Masiny Israely mamonjy anao ao ry fiangonanao ary mampahery anao. Mandehanao i Tompo amin'izao herinao zao ry fiangonana, fa izao momba nareo mandrakariva ho ny Tompo ambara-pahatonga ny fataperany izao tontolo izao. Ho anao Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana lay vato taizoro, ho anao ny saotra, ho anao ny aja, ho anao ny dera, ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra izany ankehitriny ary mbola ho anao mandraka izay. Fa ho anay kosa ny fanajana, ny fatahorana anao hanaja ny tempolo masonao, hiaro ny tempolo masonao ary ny fiadanana izay nolazainao hoe fiadanako nomeko anareo, fiadanako noveloko anareo. Mankasitraka Jesosy. Aleluia. Amen.